dia mbola ho ampitomboana ao aminareo mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ho angalatsika fampianarana fo riavana dia ndeha ho vakitsika ny Efesiana 4:1 ka hatramin'ny 2 izay efa novakitsika teo ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary izy no nanome ny sasany apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asany fanompoana amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Amen. Ity Efesiana 4:1 riavana dia manambara ny fananarana nataon'i Paoly ho an'ny kristianina tao Efesosy. Fa androany kosa riavana dia tonga amintsika fiangonana izany teny izany. Iza moa ilay hoe izy ambareto riavana? Ilay izy ambareto dia Jesosy tompo. Izany hoe izy tompo no nametraka amin'ny mpanompony tsirairay arak'izay tsiny amin'ny toerana tokony isy azy eo anivon'ny fiangonana. Ka na inona toerana misy ianao riavana dia izao, tadidio fa ny tompo mihitsy no nametraka anao teo amin'ny toerana io. Asa inona nge ny toerana misy atsika? Mety ho mpiandry, mety ho diakona, mety ho sampana sekoly alahady sy ny sisa riavana. Dia izaho hoe Andriamanitra mihitsy no nametraka anao teo. Mety hiteny angambe ianao hoe tsy fa izaho mihitsy no hiditra teo, dia izay. Mety ihany koa misy zavatra nahafinaritra anao na nanintona anao tao. Mety ihany koa hoe misy olona nataona anao. Reny rehetrareny riavana dia antso efa nataon'ny tompo aminao, ahatongavanao amin'ny toerana io. Tadidio fa ny tompo dia miasa amin'ny fomba mahagaga izay tsy takatresaintsika, ahatonga antsika azo izay toerana izay tiany hamatrahana anao eo anivon'ny fiangonana. Eny mety efa tonga mihitsy ara ny antso fa isika mbola variana, mbola tsy nanona ka manentana anao riavana mba handroso anaiky izany antson'ny tompo izany. Rehefa tonga amin'ny toerana izay nametrahan'ny tompo io isika riavana dia izao, tsy hoe napetraka teo fotsiny fa misy ihany koa zavatra andrasan'ny tompo amintsika. Dia nanaovantsika ny asa fanompoana, mendrika ny fahamasinana. Eo amin'ny andininy voalohany dia manambara ny mba andehanantsika mendrika ny fiantsoana izay niantsoana antsika, ka anaovantsika izany asa fanompoana izany amin'ny fitiavana, amin'ny fanatretena, amin'ny fahalemem-panahy. Ho matotra amin'ny finoana koa isika ka tsy vilivily amin'ny fanompoana sy amin'ny fampianaran-diso, mba tsy toy ny zaza ozy eo amin'ny andininy 14. Ahoana tokoa moa riavana izany zaza izany? Ny zaza riavana dia izao mbola miovaova, mbola be lalao, mbola tsy matro ary mbola azo fitahana amin'ny zavatra maro isan-karazany. Koa aoka isika fa teny hoe aoka isika mba ho lehilahy lehibe, matotra sy tomba amin'ny finoana, tsy iovaova riavana, andro tsara. Izany no mba etaeta andrasan'ny tompo amintsika. Andro lehibe ny atoko-pira androany, koa asinganoko manokana izy ireo amin'ny toerana nametrahan'ny tompo azy ireo io. Tadadio azy ary zoky zandry malala isany fa sitraponao na ny herinao no nametrahan'ny tompo anao teo amin'ny toerana io. Koa ekeo ampitiavana sy ampifaliana fa sambatra satria voafidy sy manana anjara fanompoana ho aminy. Aoka tsy ho titra sy anarana ialokalofana fotsiny mahatoko-pira antsika, fa misy asa andrasany amintsika. Koa aoka isika azoky asa kely aina androsoatrany vonona amin'ny asa tsara rehetra. Inona moa izay isika riavana? Kely sy bitika indrindra nefa nofidiny hiara-asa aminy. Anompo azy manana anjara ho aminy. Tena sambatra isika riavana. Koa mahavaby hatrany amin'ny asa izay efa napetraka tamintsika, fa raha tanterantsika izany dia hiaro ny olony tokoa izy. Koa dia raiso, ankazitrao sy ekeo ampitiavana sy ampanetretena azy izany antso efa napetraky ny tompo tamintsika izany. Isika koa riavana, na dia teo aza nefa izany rehetra izany dia tsy misy tanteraka isika nateray azy. Na tonga aza ny antso indraindray dia variana isika. Variana amin'ny fanenjehana amin'ny fiainana izao tontolo izao, ary tsy mahatanteraka koa izany sitrapon'Andriamanitra izany.
koa andehantsika ry havana ifona angataka famelana azy ka aokitsika anaraka zao iry zao raha eo mamela amen.